mianatra eo tongotrao. Falomeravantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alakamisy ity mirary ny soa indrindra ho an'ny tokantrano tsirairay avy manaraka izao ary mandrisika anao hatrany mba haka fotoana isan'andro ianarana ny ten'Andriamanitra. No anderatsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'ny ity fotoana manokana izay nomenao anay ity ahafahana mandinika ny teninao. Miasa ao anatinay tsirairay avy ianao amin'ny tokantrano tsirairay avy ary voaleo fanantenana izay voaleo fanambinana ary ihany koa fahadiovantsaina, fahadiovam-po ary ihany koa faharetana amin'ny fanarahana anao. Indray ny teninao izay dia okenao ho eto amin'ny ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fijoroantsika ho vavolombelona momba an'i Jesosy. Raha manolotra vavolombelona maro izay manambara an'i Jesosy Jaona dia mitondra antsika ho amin'ny izao andro fanjavonana izao izany. Ny ao amin'ny Jaona 2:20 izay manao hoe ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Ao sarain-tsaina hoe nanatry masony nanaovan'i Jesosy an'ireny fahagagana maro be ireny ianao. Azo antoka fa ino sika sa tsy izany ve? Tiantsika ny mihevitra an'izany kanefa amin'ny lafiny anankiray manana antony lehibe lavitra mba hinonan'i Jesosy mihoatra noho ireo izay nanatry maso an'ireny fahagagana ireny isika. Nahoana hoy izy isika? Tsy ireo tantara manan-danja amin'ny filazantsara ny Jaona ihany no ananantsika fa nomenantsika koa ny tombontsoa amin'ny fahitana ny fahatanterahan'ireo toe-javatra nambaran'i Jesosy sy ireo mpanoratra ny Baiboly mialoha tahaka ny faharavan'ny tempolo izany, eo koa ny fielezan'ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao, eo ihany koa ny fiemorana lehibe ary ihany koa ny mbola mahatoeran'ny fahalavona sy ny faharatsiana an'izao tontolo izao. Nandritra ny fiainan'i Jesosy sy ny nanaovany asa fanompoana dia vondron'olombitsy nahitana lehilahy, nahitana vehivavy izay niara-ny fanenjehana hatrany ireo mpanaradia azy. Ary raha ny fisainan'ny olombelona dia efa ela izy ireo no voafafa-tsy eto intsony teto amin'ny tantara. Ahoana moa no nahalalana izy ireo tahaka ny halalantsika ihany koa fa hitranga ireo zavatra rehetra ireo. Ary niseho tokoa nefa izany raha ny marina na ny finoantsika azy dia fahatanteran'ny faminanian'i Jesosy momba ny ahatsatraran'ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Ary ankehitriny 2000 taona eo aty aoriana dia manana tombony isika hijoro vavolombelon'i Jesosy izay efa nataony ho antsika amin'ny mahampanaradia azy antsika. Tsy amin'ny fomba fisainan'ny Natanaela na koa hoe Nikodemosy ary ilay vehivavy tao am-patsakana na koa amin'ny fampianaran'ny fariseo no halalantsika ny mahamesian'i Jesosy amin'ny famakiana ny soratra masina eo ambany hery mandresy lahatra ny fanahy masina. Izany no anaketsika fa izy no mpamonjy an'izao tontolo izao. Rehefa izay dia hanana tantara ho tantaraina ny tsirairay avy amintsika arak'izay fombany avy sy ny fifandraisany manokana amin'Andriamanitra. Mety tsy hampitolagaga toy ny fahitana ny matina tsangana na koa hoe ny jamba hatrany an-kibo izay nisitranana ny tantarantsika saingy tsy mampaninona izany. Ny zava-dehibe dia ny fahafantarantsika manokana an'i Jesosy sy ny fijoroantsika ho vavolombelona arak'izay fombantsika tahaka ny nataon'ireo olona ao amin'ny filazantsarany Jaona. Ina tokoa anie ianao vavolombelon'ny Tompo amin'ny sehatra rehetra misy ianao, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny manodidina rehetra ka efa manatanteraka ny filazantsara sahady. Amen. Ianay tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao anay. Irinay tokoa no tsy andalovan'izany teny izany eo amin'ny fiainanay fa mba nitoerany ka ho vavolombelona tokoa izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.